ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeraba antsika revako malala tratrity zoma fa 5 ny volana mety ny mofinaina voalahatra ho antsika nio dia ny boky ny Exodosy toko fa 5:30. Exodosy toko fa 5:30 andiny fa 30 ka hatramin'ny fa 5:30. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely: indro efa notononin' Jehovah anarana Bezalila zanak'Uri zanak'Ora avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenon'ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny amoron-tsaina na ho asa kanto sy ny asa volamena sy ny volafotsy ary varahana, ary ny amboatra vato alatsaka ny tranotranony sy ny andrafitra hazo anaovan'izay asa kanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana ampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao ambony dia izy Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny firenen'ny Dana, ary efa nofenon'ny fahendrena izy ireo lahy hanaovany taozavatra samihafa dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny mpanenona mahay tenona samihafa soratra dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny ngolo fotsy madinika, ary ny an'ny mpanenona dia ho mpanao ny asa samihafa sy ny mpamolona asa kanto. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny asa kanto, ny fanomezam-pahasoavana zay ateraky ny fananana ny fanamasina na ny asan'ny fanamasina ao anatin'ny olona no asehon'ny boky ny Exodosy toko fa 5:30 eto revako malala. Ny tantaran'ny olombelona na tantaran'ireo firenena mandroso dia afaka nakana lesona tsara, fa ny firenena mandroso dia matetika na tsy hoe matetika fa mandrakariva dia nanana savant na nanana olona manam-pahaizana. Ny famatotra mandrakariva ny fandrosoan'ny firenena anankiray na ara-toekarena io na ara-kolotsaina io tamin'ny fananana olona manan-tsaina. Ny ankabeazan'ireo firenena nandroso tamin'ny taonjato faha 900 dia ambadiky ny ataontsika hoe fandrosoan'ny siansa dia saika nanana savant be dehibe avokoa. Matoa tavela ireo firenena sasatsasany ohatra aty amin'ny taonjato faha 20 fa 20 dia satria aty vao afaka nanomboka zany taonjato faha 20 afaka nitraka, fa ny taonjato faha 900 sy ny tapany vola amin'ny taonjato faha 20 dia saika ny firenena nanana mathématicien, savant isan-karazany, physicien, dokotera, mpanoratra, filôzofy no nitarika tamin'ny fandrosoan'ny firenena. Maneho zany fa tena mifamatotra mihitsy ny fahazavan-tsaina, mifamatotra ny fahalalana, mifamatotra amin'ny fandrosoana. Amin'ity boky ny Exodosy dia asehon'ny tompo amin'ny afatrafatra nomeny tamin'ny alalan'i Mosesy fa zava-dehibe ny fahalalana, zava-dehibe ny fahaiza-manao, zava-dehibe ny fahaiza-mitantana, zava-dehibe ny asa tanana. Mampieritreritra ihany raha ohatra ka mijery firenena tahaka ny Madagasikara tsika ohatra, firenena izay misy vahoaka 520 tapitrisa, ary ny atsasaky zany 520 tapitrisa zany dia tanora latsaky ny 520 taona, ary dia nefa vitsy dia vitsy ny toerana fianarana taozavatra, fianarana asa tanana, ary ny fianarana zavakanto koa aza. Raha ohatra ka mijery ianao ny amin'ireo sekoly, tsy ataontsika hoe sekoly ambony akory ary fa ny sekoly atenatenany, zany hoe ny lycée, ny classe de seconde ka hatrany amin'ny terminala na ny taona faharoa ka hatrany amin'ny taona famaranana, dia vitsy de vitsy ny toerana fianarana asa tanana, ny lycée teknika. Vitsy de vitsy isaina amin'ny ratsa tanana ny lycée teknika mitaha amin'ireo fianarana ankapobeny, tsy hoe ratsy akory ny fianarana ankapobeny, fa eto amin'ny Tsoatra Masina ity dia mamperitreritra antsika mihitsy ity andiny Tsoatra Masina ity manoloana ny fanabeazana. Raha ohatra ka jerenao dia na mameohatra arsika hoe mpamboly malagasy
voalaza fa valopolo isanjaton'ny malagasy de tantsa zany hoe mipetraka amina commune rurale ka miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fiainany kanefa dia tsy misy lycée na toeram-pianarana manokana ianarana momba ny fambolena sy ny fiompiana akoatran'ny hoe centre tsotra fa ny hoe lycée technique ianarana momba ny fambolena sy ny fiompiana de tsy misy ndeha atao hoe tsy mihoatra ny latsa-tanànan'ila manerana ny Madagasikara to tsy mifanindran-dalana zany to tsy miara-dalana zany am'izay ataotsika ny fanabeazana sy ny fampandrosoana misy mpampianatra anankiray professeur anankiray historien burkinabe voaingana izy no nandao atsika Joseph Kizerbo de nanazava ao anatina boky anankiray misy hoe éduquer ou périr ho lay boky hoe na ianao manabe na ianao ringana zany hoe raha tianao raha tiany firenena anankiray ny tsy ho ringana de tokony ianao zava-dehibe ny fanabeazana izy hoy ity historien burkinabe ity misy moa université lehibe anankiray any Burkina Faso mitory anarany ity penseur na ity pieritreritra isan'ny afrikana namiratra tamy lafiny hoe fieritreretana momba ny fanabeazana de mampieritreritra atsika rehefa ko malala manoloana itony sotra masina vakiny tony hoe mifanindran-dalana kay ao amin'ny baiboly ny fampandrosoana ny fivelarana mifamatotra amin'ny fanabeazana famatotra amin'ny taozavatra famatotra amin'ny asa tanana mifamatotra koa amin'ny fanaovana zavatra kanto raha ohatra ka somary mandroso kely ary sika ny teny farany am'ilay mofinaina volahatra ao de ny hoe mpamorona asa kanto adeny fa teny am'telopolo farany zany hoe kanto ny ara matetika any de ny heverintsika ho asa tanana de tsy asa kanto ndraindray a de tsy ara zany hoe tsy zava-kanto zany amitsika ndraindray ny asa tanana amin'ny firenena maro zay ataotsika hoe mandroso koa de mandrakariva niarana androso na ny maromaro kokoa na mpandroso ny firenena na niarana androso tamin'ny firenena ny ara na ny asa kanto ary mandrakariva ny firenena nandroso koa de nanana artiste nananao ny asa koa nanao ny asa kanto maro isan-karazany tsy mahagaga raha ohatra ka hoe mandeha makany amin'ny firenen-kafitsika ka mandroso reny fireneny reny na any Asie io na any Chine ianao na any Japon ianao na ataovy any andrefana ianao na any ataovy hoe na any États-Unis ianao na aty Europe ianao de zava-dehibe amin'ireny fireneny reny ny ara ao anatin'izany ny asa kanto isan-karazany ny hosodoko ny mozika ny isan-karazany ary ireo firenena ataotsika hoe somary taraiky tahaka ny aty ataovy ohatra hoe somary taraiky amin'ny lafiny sasany moa dia miezaka be mihitsy manao zava-dehibe ny ara na ny kanto ny asa kanto isan-karazany ataovy hoe na ny firenena arabo aza tany silamo maro isan-karazany de ahitanao efa musée ahitanao asa kanto isan-karazany satria zany de mampieritreritra atsika satria indraindray heverintsika fa tsy zava-dehibe amin'ny fanabeazana ny ara na ny asa kanto isan'ny manefy ny maha olona ny olona ny asa kanto indraindray dia tsy eritreretin'ny olona ho asa kanto ny taozavatra hoy tsika teo raha ohatra ka somary anadiady ary tsika de inona ny zavatra ampianarin'ny Mosesy ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity mofinaina voalahatra ity de ny tsy tokony adinoantsika dia ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra manao zava-dehibe ny kanto raha mitenitsika hoe kanto dia tsy ilay lafiny eritreretin'ny saina ihany fa lay kanto zay foron'ny tanana tsy lay kanto zay eritreretin'ny saina ihany fa lay kanto zay foron'ny tanana ary asehon'ny soatra masina mihitsy asehon'ny bokin'ny Exodosy fa ny fanahin'Andriamanitra ny mahatonga ny olona amorona ny créativité ary tsy hoe famoronana famorona fa famoronana kanto mandraky tiany androany dia tsy voazavan'ny olombelona ny asana kanto nataon'ny Bezalila no nanao lay menora na lay azo fanaovanjiry fitorantsana tao amin'ny tempoly
fa mandraky tia ny androany de tsy mbola voazava ny olombelona hoe ahoana no nahavitany bezalila aniny satria ny olona satria tsy nanana ny fitaovana nananantsika am'izao andrakehitriny zao izy tsy mbola nanana ny teknôlôjia nananantsika am'izao andrakehitriny zao izy nefa nahavita ilay menora araka zay tokony ho izy dia ny valiny de zao satria ny tariny fanahan'andriamanitra izy zava-dehibe zany ny fifamatoran'ny asakanto sy ny fanaovana tsara amin'ny asan'ny fanamasina hoy tsika hoe ny andriamanitra tsika de andriamanitra ny taonany olona anao zavatra kanto hoe anao asa tanana kanto hoe de mba aizahoaizany zany itsika malagasy raha manao zavatra ndraindray lasa marika amatarana ndraindray ny asa tanana malagasy ny hoe vita gasy ndraindray de tsy tsara rafitra ndraindray de raha rafitra nyresahanao lany any ny hazo eto Madagasikara lany any ny hazo efa tsy de hita tsy ahitanao hazo voamboana ntsony eny an-tsena tsy ahitanao varongo ntsony mainka moa fa ny hazo tsara kokoa noho ny voamboana angambana de fa tsy hitanao ntsony eny an-tsena tsy hitanao ntsony anaovana azy lany any ny hazo fa dia tsy tena nahafehy ny teknôlôjia ny hazo loatra isika raha oharina amin'ny hoe fahabetsahan'ny ala teto Madagasikara satria satria tsy nanana sekoly tsy nanana toe-tsaina tsy nanana famolavolana fanabeazana hanao rafitra tena kanto hanao zavatra tena tsara ary dia mandrakariva reny hazo tsara tare mivoaka tsiry teneny eto moa to zavatra nyresahana dia mandrakariva tsy ny firenen-kafa ny mioty azy ny firenen-kafa no mampiasa azy ary any anao no mahita hoe tony azo tony any de avany Madagasikara rehefa ko malala zay ampianarany soatra masina antsika kristianina mpanao tao zavatra dia ny fieritreretana hoe ny tao zavatra de kanto ary raha kristianina manao tao zavatra de tokony ho kanto tokony ho zavatra tsara zay no zay matony soatany soatra masina tony de tiany anaovantsika ho zava-dehibe zany hoe tao zavatra zany indrindra moa ny fiarahamonina malagasy de tena manambany mihitsy raha zay nazo ilazana azy ny mpanao tao zavatra amitsika ny ataontsika hoe artisan dia ndraindray olona manana karatra hoe nandeha soratra anarana hoe artisan hoe mpanao tao zavatra fa tsy de zay loatra nge amin'ny firenena mandroso e matetiky zany hoe artisan zany amin'ny firenena mandroso tsy hoe zavatra azo avy amina karatra fotsiny tsy soratanao anaty karapanondro iny naza tananao mpandrafitra tsy zay fotsiny tsy am'izay tsy resaka ohatran'izany no azahoana qualification ana artisan amin'ny firenena maro any Japon na any Chine na any andrefana fa misy zavatra efa ifandovana amina fianakaviana misy zavatra efa noraisina ela rehavako malala ao anatiny ataontsika hoe fiatrehana fanarenana fanamboarana sika de tokony ataontsika ho zava-dehibe mihitsy ho atsika mpanao tao zavatra ny fanaovana zavatra kanto ary zany zavatra zany de tena takiny ny fanahan'Andriamanitra ao anatintsika Andriamanitra ny manao zany manomezany toe-tsainy zany ary mitaky atsika anana toe-tsaina hoe manao zavatra tsara rehefa manao zavatra amin'izany asa tanana zany tanana zany dia avy amin'Andriamanitra ny fahaiza manao no zany de tokony ataon'ny mpanao tao zavatra ho zava-dehibe mihitsy ny fanaovana zavatra tsara io marina loatra tsy andraiky ny rery andraikitry ny fanjakana andraikitry ny fiarahamonina ny mampianatra sy mifampitaiza ary mienjana mihitsy asa am'izay ataontsika hoe fanarahana fenitra na norme ny fanaovana tao zavatra hotsika hoe Andriamanitra mitaky zavatra kanto Andriamanitra tsika ao am' Jesosy io fa ny faharoa de zao ny zava-dehibe koa ny fampitana fahalalana mazava tsara ny amanomboka amin'ny andiny ny fahatelo amby telopolo de manazava manao hoe izy io a dia olona afaka mampianatra mampita fahalalana zava-dehibe zany hoe tena afaka mampita fahalalana ohatra ka mijeritsika ireo asa iny zao no mety ho hitanao ohatra atao hoe takela-bato am-piangonana fotsiny takela-bato am-piangonana fotsiny jereva ianao takela-bato anataon'ny fiangonana ataovy any amin'ny 100 taona lasa
am'ireo fiangonana azokony amin'ny taona zao Antananarivo, ohatra hoe makao am'trano vato Ambatonakanga ianao, na makao am'trano vato Faravohitra ianao, na manao am'trano vato Ambohipotsy ianao na Ambatonakanga moa ny akaiky eo, dia jereo ny takela-bato ho fahatserovana ireo missionnaire, jereo ny rafitra vato. Nefa reo olona nanao an'iny takela-bato iny velona any amin'ny 50 taona alohantsika na any amin'ny 40 taona alohantsika, de hitanao sara an-tsaina hoe ary jereo ny takela-bato zay ataontsika vanim-potoana ankehitriny, akoatra marbre moa satria marbre iny efa vita milina de tsy azo resahana, fa lay asa tanana de hitanao fa nisy zavatra very, nisy asa tanana tsy voapita, nisy fahaiza manao tsy voapita. Mijery ny sikotra tany amin'ny taona 80 anao na tany amin'ny taona 50, raha mijery ny sikotra am'izao vanim-potoana ankehitriny zao de hitanao ny elanelana hoe nisy zavatra very. Raha mijery ny tenina tamin'ny taona taloha ianao de hitanao fa misy zavatra very. Zany misy zavatra zany tsy voapita fa very, misy fahaiza manao tsy voapita fa very. Ary zay nefa nambarany Saotra Masina eto fa ny fahaizana ny asa tanana, ny fanaizana atao zavatra de zao tena ampianarin'ny Saotra Masina mihitsy, tsy hoentina maty akory fa ampitaina amin'ny taranaka, ampitaina amin'ny taranaka. Aza donona fa ny tempolin'i Jerosalema ange tsy hery-taona nanaovana azy, tsy roa taona nanaovana azy, fa 10 taona nanaovana ny tempolin'i Jerosalema. Ndraindray rehefa mahita ny kristianina manao zavatra, manangana zavatra de maika vita, mizakazaka maika vita, manao fiangonana na manao sekoly maika vita, kanefa rehefa maika vita zao ndraindray tsy vita tsara, ndraindray maika vita de tsy vita tsara, vilana tsy mivilana roa sy ny tahaka zany ndraindray ilay fiangonana satria maika vita. Misy fiangonana antsoina Sagrada Familia ao Barcelone, raha mijery an'izany anao de hoe 4 taona nanaovana an'ilay fiangonana fa manakitiny anao mbola tsy vita, satria mikendry zavatra kanto sy mikendry zavatra tsara rehefa manao zavatra. Fa ndraindray moa maika hitokana, maika hita hoe nahavita, maika hita hoe vitaingana hany ka tsy mateza, tokanana androany raha va afaka heri-taona, ajoro androany menjera afaka heri-taona. Rehefa koa manala itony Soratra Masina itony de mampianatra antsika pratika mihitsy ny amin'ny atona hoe fanaovan-javatra, mampianatra antsika mihitsy pratika ny amin'ny hoe fananganan-javatra, manao zavatra tsara, kanto. Rehefa asa atao tanana de tokony ho tsara, takiny ny tenin'Andriamanitra zany. Ary ny faharoa de zao, zay mahay de tokony ho mampita amin'ny taranaka, mampita amin'ny taranaka mba hivoaran'ilay fahalalana araka ny tokony ho izy. 9:30 de mazava mihitsy, 2:30 izy manao hoe ka efa nofenoin'ny fanan'Andriamanitra de fahendrena, fahairan-tantsaina, fahalalana amin'ny tao zavatra samy hafa. Zava-dehibe ke zany rehefa koa malala hoe mifanahy masin'Andriamanitra de fanahy tia tao zavatra, tia asa tanana. Ndraindray mantsy ny heverin'ny olona fa hoe ny asa birao ihany ny tena asan'ny fanahy masina, ny hoe ny asa saina ihany ny asan'ny fanahy masina, fa ny asa tanana de tsy asan'ny fanahy masina zany. Ny asa atao ohatra hoe ny fambolena, ny fiompiana, ny fanaovana tao zavatra, ny manjaitra, ny mandrafitra, ny manao trano, ny mamboly, ndraindray heveriny hoe tsy asan'ny fanahy masina zany, fa ny asan'ny fanahy masina de ny mampianatra, ny mitsabo, eny asan'ny fanahy masina reny. Fa izao ny asan'ny fanahy masina koa de io tenen'io manao hoe anao tao zavatra maro samihafa, dia ny asa kanto, ny asa volamena, ny volafotsy, ny varahana, ny vato, zany rehetrany dia asa avy amin'ny fanahy masina. Eto Madagasikara no isan'ny firenena tsara vato indrindra. Raha naiza naiza eto ambonin'ny tany de afaka manontanianao olona tsotra hoe ny safira aniza ny tsara indrindra eto ambonin'ny tany, de amaly anao ny olona rehetra manao hoe safira amin'ny Madagasikara no isan'ny tsara indrindra eto ambonin'ny tany. Aiza ho aiza nefa io teneniny Saotra Masina io, aiza ho aiza zany hoe vato alatsaka atranotrano zany hoe aiza ho aiza ny fianarantsika an'izany. Raha ny hazo de mahapetraka fanontanianao hoe inona reny karazan-kazo mba tsara indrindra eto ambonin'ny tany ary iza ny manana an'izany, de afaka ny teny fa lany moa le izy, fa lany asana mbola misy.
fa raha ohatra ka metra-pantanao de afaka hiten'ny olona manao hoe Madagasikara de isan'ny nanana karazan-kazo tsara indrindra teto ambonin'ny tany. Miteny anao hoe vy volamena de afaka metraka fanontaniana amin'ny olona koa ianao am'izay olona mpandrarahana io manao hoe izakay no isa mana volamena tsara indrindra teto ambonin'ny tany de afaka miteny olona manao hoe Madagasikara de isan'ny firenena folo manana volamena tsara eto ambonin'ny tany. Rehefa koa malala hotsika manao hoe aiza ho aiza ho aiza ny fiezahantsika ahatsiaro hoe ny asa tanana nge, ny asa fanaovana taozavatra nge, de asa avy amin'ny fanamasina ihany ko. Ary izay ny tokony ho anairana ny mpino a eritreritra hoe mba manangana sekoly fanaovana taozavatra, mba hahatonga ny tanora afaka manangana asa, mamorona asa, mba hahatonga ny hoe tsy misehatra amina ataontsika hoe bizina telefona na fiarakodia na tahak'izany fotsiny fa tena mirotsaka atsehatra amin'ny hoe fanaovana asa tanana. De afaka malala soran'Andriamanitra tsika ny amin'itony tenin'Andriamanitra raha azo vakina amin'ny teny malagasy itony fa zava-dehibe zany ny toe-tsaina tian'ny tompo ananana de ny hoe mba manao zavatra tsara, mba afaka mifaninana am'izay an'ny hafa vitan'ny hafa isika satria tsika manana tsara ary mena fahaiza-manao. Afaka malala raha roa ka mijery ity amin'ny testamenta vaovao sika de indray maka Jesosy miteny manao hoe mba jereo nareo ange ny hatsaran'ny voninkazo. Satria mantsy eritreretiny olona manao hoe zany Jesosy zany ange tsy mijery zavatra tsara fa ny eritreretiny amin'ny lafiny hoe tsy mijery zavatra tsara moa zany hoe tsy eritreretintsika manao hoe amina zavatra madinika ohatr'izany Jesosy fa tena mijery zavatra madinika mihitsy Jesosy raha tsy mandinika ny zavaboary Jesosy tsy ny tena hoe mba jereo nareo ange mifaniry ny voninkazo hoe dika zany tena olona pratika Jesosy tena mandinika mihitsy ny zavaboary sy ny fiainana andavanandron'ny olona mahafantatra mitaona antsika hahafantatra hijery zavatra tsara hamantatra zavatra tsara Jesosy fa tsy hoe zany kristianina zany de tsy maintsy manao zavatra mipetraka amina zavatra vita ratsy, mipetraka amina trano maloto sanatria mipetraka amina zavatra tsy zay mihitsy rehefa koa malala. Jesosy de mpandrafitra aza tonono zany, ny zanaky ny mpandrafitra de mpandrafitra, Josefa ray ny mpandrafitra de azonao antoka mihitsy fa mahay mitana marito, mahay mitana vaky na mahay mitana fantsika Jesosy satria tsy maintsy ho nampianariny rainy an'izany izy de mpandrafitra Jesosy ty ambony tany no zany de tsy henatra mihitsy ho antsika ny manao taozavatra fa mpanao taozavatra zany Jesosy, bâtisseur Jesosy, mpanangan-javatra Jesosy, mpamboatra latabatra, seza charpentier moa filazana ao anatin'ny teny grika ny lazana ny Josefa zany hoe tena mpanao varavarana, mpanao trano sy ny tahaka zany. Iny rehefa koa malala ho tianao ny fanaovana zavatra kanto, ho tianao ny fanaovana zavatra tsara fa tena isan'ny asan'ny fanamasina ny fanaovana zavatra tsara. Ivavaka tsika riavako tompo ao misotranao zay noho ny amin'ny fampieritrretana fanairana anay eritreritra momba ny zavakanto sy ny fanaovana zavatra tsara amin'ny titeninao zahay mena novakina ity. Manafatra anay ianao tompo fa Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahatsarana ianao raha nahary izao tontolo zao sy nahary tongotra aman-tanana anay ianao de ny teninao manao hoe aritan'Andriamanitra fa tsara zany, afa-po amin'ny asan'ny tananao ianao tompo de tario amin'ny fanainao masina zay mba ho afa-po koa amin'ny asan'ny tananay am'izay ataonay. Vavaka izay tompo an'ny firenena izay hitanao fa taraiky amin'ny fikarakarana ny taozavatra, amin'ny fikarakarana ny asa tanana, amin'ny kolotsaina, amin'ny ara, amin'ny zavakanto ndraindray de ataonay tsinitsinina reny tsy vatra anay akory ary everinao zava-maivana any ka tamana amina zavatra zara vavidy zahay, tamana amina zavatra totoa azy zahay indraindray, mpanao zavatra mpanao vonjy davanandro, mamelà anay tompo raha tsy mahay mitaiza tanora zahay, mamelà anay raha tsy mahay mitaiza ny fiarahamonina zahay ka tezainay amin'ny toe-tsaina tandrametaka indraindray ny tanoranay, ny firenenay, ny mpiarabelona aminay any ka zay aorinay an'io tsy mateza rapitso, zay aorinay ankehitriny tsy hovatan'ny olona amin'ny apitso akory, mamindrafo aminay tompo raha toa ka tsy tia zavatra tsara zahay, ongotanay zay tsara eny amin'ny arabe, ongotanay zay tsara eny an-dalana, ravanay zay atsangany etsero tompo mamelà ny erokay fa sokafiny sainay,
fa ny fanahinao masina de fa nahy ty zavatra kanto ary mampianatra anay ho ty zavatra tsara sy kanto. De mivavaka izay ao an'ireo mpanao asa tanana malagasy, ireo mivelona amin'ny asa tanana, de manampia azy ireo ianao, hiezaka anao ny tsara trano, hiezaka anao ny kanto tahaka anao Andriamanitra fa akasitrahanao ny tao zavatra, ny asa tanana. Vavaka izay tombo ao an'ny fiangonanao izay mitaiza tanora, mitaiza fiarahamonina, aoka ny fiangonanao tarinao iantoraka aminao ka hitaiza ny mpino hakamamy zavatra tsara, hiezaka anao zavatra tsara ary indrindra hitandrina zavatra tsara. De mitoera aminay Jesoa fa zava-poana zany rehetra zany raha tsy eo ianao, raha tsy ao am-ponay ianao, mitaona anay mampahery anay ho amin'ny fahatsarana hatrany de ho foana ny fiezahanay. Koa mitoera mandrakariva ao am-ponay Jesoa. Amin'ny anaranao radio Jesoa nanaova ilay zavavavaka izany. Amen.